Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana indray no hitsidiana tokantranontsika rehetra mpanaraka sy tapaka ny fandarana sahila zao eto amin'ny MBS na ny MBS TV zany na ny MBS radio Onjapeo 5:30 ihany koa mankasitraka anareo hatrany manaraka ny fandarana eto amin'ity fahitalavitra ity androany dia iaraka aminareo eto ny tenako izy vahiny maromaro ihany koa Yakatreo misy vahiny anankiroa izy ireo no raisitsika voalohany amin'izany dia ny solitena avy amin'ny HPR mpitondra teny ny HPR no raisitsika voalohany izy moa zany dia mpitondra teny Andriamatoa Manora Marson zany no raisitsika ary aoriana kely eo dia andray kositsika ny avy amin'ny syndicat autonome au niveau ny fedidina ny tanànan'Antananarivo iresadresaka mikasika ny olana izay misy olana izay tsy mitsahatra eo anivony zany fitantanana ny commune urbaine n'Antananarivo izany. Oraisika vetrany ny vahintsika voalohany aorian'ity fanadihadina voalohany ity fanadihadina izay ainotsika ny fanehoan-kevitry ny président Marc Ravalomanana momba ny toromarika izay nomeny ny ministry ny atitany anireo préfet sy lehibe ny district manerana ny nosy mikasika ny hoe tsy maintsy anaovan'izy ireo fidinana ifotony misesisesy ampahafantarana ny politika ankapobeny ny fanjakana. Raisika ny vahintsika aoriana ity fanadihadina ity ary. Baiko maniraka ireo préfet sy resultena panjakana idina eny anivina commune intelo isan-kerinandro fampafatarana zava-bitany fitondrana sy ny politika ankapobeny fanjakana sy anadiadina zavatra ilain'ny poniny am'izao fiafarany fitoampiasany fitondrana ankehitriny no raketiny lay taratasy nalefa ny ministry ny atitanjy amin'ny retompon'andraikitra ety ifotony mampiayay izao fihetsika izao ka mitaky fahamailona zava-misy hoy ny candidat Ravalomanana raha nitafa tamin'ny vahoaka teto vohiposa ny tenany androandy. Ny ministry ny atitany tamin'ny alalan'ny taratasy lalana faharoa ambin'ny polo amby zato bara 3 mid tamin'ny 7 jolay lasa teo dia naniraka ireo préfet sy chef district rehetra manerana Madagasikara mba hitety ny commune maika de maika antany zay rehetra ilain'ny vahoaka sy anazava ny hoe programme général de l'État. Ny politika ankapobeny fanjakana zany ny tiany fahatarana na ny PGE ary hitanisa ireo zava-bita fitondrana. Midiky zany fa ho avy aty aminareo aty ireo chef district na ny préfet. Ireo préfet chef district ireo indray no manery ny mpiasa-panjakana rehetra eo ambany fahefany ary manery ireo mpandraraha tsy miankiny eo amin'ny faritra misy anareo eo mba hanampy ara-bola na ara-pitaovana anatanterahana io baiko nomeny ministra io. Ho avy aty zany zareo dia hijery antany anareo ary efa avy eo hiantso an'ireo mpanambola na mpandraraha mazava fa tsy amin'izao fotoana izao zay fiafaran'ny mandat no fanaovana ny ezaka ahafahatarana ny etaeta vahoaka na koa ny fampandrosoana. Inona ntsony no vitany anatin'ny ray volana raha izao izy makaty tsy amin'izao fiafaran'ny mandat zao aminareo no anazavana ny politika générale na ankapobeny fanjakana na ny politique générale de l'État aminay dia mazava ny tetika sy ny kajikajy politika ao ambadiky zany baiko zany mahitsy izahay ary mazava ny teninay izao fanirahana maika ireo préfet sy ny chef district izao mba hitety aingana ireo commune dia fampiasana ny fahefa-panjakana ny fitaovam-panjakana ary anaovana fampelezan-kevitra mialoha ny fotoana anombohany zany fampelezan-kevitra izany. Izao zava-misy zao dia finiavana sady andika ny lalàna velona zay mitaky ny tsy tokony sy ny fiandaniana sy ny fitanilana ataon'ny administration sy ny mpiasa-panjakana mialoha amin'ny fifidianana. Fandikan-dalàna tanteraka tsotro zao zany. Fandikan-dalàna ny fampiasana ny fahefa-panjakana sy ny mpiasa-panjakana ary ny fanana-panjakana anaovana fampelezan-kevitra anohanana ny olona eo amin'ny fitondrana.
Noho izany dia raisinay ho fiantsiana na provocation zao fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana izao. Efa nisy taratasy nataon'io ministra io, ministry ny atitany, izay nandrara ny famorim-bahoaka Kalamanjana manerana ny nosy ary nanery ny fivoriana rehetra tsy maintsy atao anaty trano mihidy. Tsy ara-dalàna sady niteraka savorivory sy korotana maro nanerana ny nosy zany, satria ny famorim-bahoaka tsy maintsy Kalamanjana ary tsisy efitrano mazaka ny olona mivory. Izao ndray io ministra io ihany dia mandefa taratasy sy ny baiko hoe tsy maintsy mampiasa an'ireo préfet sy ny chef district izy mba hitety an'ireo commune rehetra misy eto Madagasikara mba hamatatra zay zavatra ilain'ny vahoaka maika sy fanampinana ilain'ny vahoaka. Teti-dratsy zany satria tsy zavatra ho vitantsony ao anatin'ny ray volana. Zao ny zavatra misy rehefa tia toerana tia votoso. Efa nilaza sy nanambary izahay fa tsy anaiky lembenana mihitsy manoloana ny tsy fanarahan-dalàna rehetra mitranga mandritra ny fifidianana. Noho izany miomantsika aty amin'ny commune aty amin'ny Fokotany. Tsy maintsy andray fepetra izahay hoe aminareo raha mitoy izao fiatsika mamofady ataon'ny fitondrando izao. Noho izany dia noho tsara ara. Noho izany dia manao reto antso reto aho ho aminareo. Miantso ny rehetra eny amin'ny commune tsiraray aby aho, na ny toko politika, ny société civile, ny vahoaka iray manontolo anara-maso sy anao tatitra ary amaky batsilana zay mety ho fampiasana ireo fahefa-panjakana, ireo mpiasa-panjakana ary ny fanana-panjakana anaovana fampelezan-kevitra sahady anohanana kandida amin'ny fifidianana. Mitona anareo mpiasa-panjakana mba hanaja ny tsy fiandaniana sy ny tsy fitanilana amin'ny fanatanterahana ny asanareo. Miantso anareo aho mba tsy ho piraitsikombakomba amin'ny tsy fanarahan-dalàna. Aza adino fa fandikan-dalàna ny fanatanterahana baiko tsy ara-dalàna. Aza adino ihany koa fa ny mpitondra dia mandalo, fa ny raharaham-panjakana dia mitoetra. Miantso ny senia mba tsy angina intsony manoloana zavatra tsy mandeha amin'ny tokony misy izao. Tsy misy ny fanarahan-dalàna zay tarihan'ny Andriamatoa Premier Ministre Tsay Christian. Izy ny lehiben'ny administration. Malala tsara ny zavatra tokony atao satria ray volana tsy faran'ny mandahan'ny président dia mbola manao zao zavatra mamofady zao ihany. Tsy rariny loatra ny zava-misy ary tsy mety, tsy mendrika ho an'ny voaka malagasy ao. Mila fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra voaka malagasy mba hamonjentsika ny voaka malagasy. Ako ianareo tompony andraikitra rehetra mba hiaino ny afatra ireo ray aman-dreny am-panahy mba hitandro mandrakariva zany fahendrena izany. Fitsinjovana ny voaka malagasy, fiarovana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny, ary indrindraindrindra mba hiarovana ny ainy. Tanindrazana iombonatsika ity, tanindrazana malalatsika ity. Ka noho izany ianareo aty amin'ny Fokotany commune ary district aty tompony andraikitra ihany koa, ka raha maheno zavatra nareo na mahita zavatra lazao fa miaino anareo izay. Ombantsika mandrakariva Andriamanitra. Araka ny efa nambarantsika teo dia ny HPR moa zany na ny hetsika pro-ravalomanana zany vahintsika voalohany amin'ny ity alina ity dia ankafaliana Andriamatoa Manora Marson no andrasanay ianao ato anatin'ny fandarana Sahila Soa amin'ity alina ity. Torak'izay Ramatoa Clémence raha ny rina dia faly ihany koa ny hetsika pro-ravalomanana HPR vahiny eto amin'ny fandarana Sahila Soa izao dia miaraba ihany koa ny manaroatra, miaraba ny mpanaraka ny fandahana rehetra na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina, indrindra ny hetsika pro-ravalomanana izay mihaino sy manatrika izao fandarana izao amin'izao harivariva mamantona alina izao. Dia indrindra ihany koa moa zany tsika voaka malagasy rehetra satria anatina vanim-potoana tena mila tsika rehetra mandraindraiky tsika amin'izao dia faly miaraba tsika rehetra tompoko.
Ianareo nivonietsika proravalomanana moa dia efa naneho hevitra ihany koa hoe hita tena nivo tabatsotra tserasera fa hoe tsy nankasitraka an'iny taratasy izy nalefa ny ministre ny aty tany Tokely Justin ho an'ireo préfet sy ireo lehibe ny district manerana ny Nosy iny midika inona tokoa anareo HPR zany ny fisiny ny taratasy sy ny fandefasana ny taratasy iny eny anivon'ireo olom-botendry samy hafa ireo. Ia zavatra mahagaga moa amin'ny lafiny anankiray hoe aty anatina fotoana efa ifaranany mandany ilay filoham-pirenena raha tsy diso eo amin'ny 45 jours raha be indrindra zay mandany filoham-pirenena zay aty zany ny fitondram-panjakana vao midina mampafantatra ny amin'ny hoe zao ny programme général de l'État satria araka le taratasy eo dia hoe pour mieux comprendre les besoins de la population locale. Aty amin'ny fifaranany mandat zany ve ny fitondram-panjakana vao andeha hitady indray hoe inona tokoa ny zavatra marary ny vahoaka malagasy ohatrany mampime ihany le izy. Ohatrany hoe mahagaga kanefa rehefa jereny ty fitondram-panjakana ty dia tsy dia mahagaga satria efa fomba fiasany amiko hatramin'izay le zavatra ataontsika hoe tahaka izao. Raha aminay aloha zany dia ohatrany hoe petatoko ny zavatra ataon'ny fanjakana raha aty amin'ny fifaranany mandat ianao vao mamantatra hoe inona ny ilainy raha ty ianao vao mamantatra hoe ahoana ny politika tokony hitondrana ny firenena satria aty zany izy vao mieritreritra antaniny vahoaka iain'ny vahoaka fa ho anay reny ho anay eo anivon'ny hetsika proravalomanana dia propagandy alohan'ny fotoana propagandy alohan'ny fotoana satria nahoana amin'izao fotoana zao nge tsy fotoana tsony ampahafantarina hoe inona ny politika ny fanjakana ny politika ny fanjakana efa hitany rehetrarehetra nandritra zay efa taony zay efa hita ny zavatra vitanareo sy ny tsy vitanareo ka tsy fotoana angambo zao fa aminay eo anivon'ny hetsika proravalomanana reny dia propagandy alohan'ny fotoana na koa karazana ohatrany hoe ahoana le zany inona ny lazao intimidation sa hoe inona ny lazako azy ohatrany hoe inona moa ny tenantsika azy ohatrany hoe incitation ohatrany hoe te hanetsika ny olona zany ohatra hoe provocation zay ngamba le terme tadiafa miprovoquer ny olona mihitsy zany am'izao sa miprovoquer ny atoko rehetra tsy eo amin'ny fitondrana hetsika ve inona ny antony fa ho anay zany zavatra tsy azo ekena zany hoe propagandy alohan'ny fotoana ary manontany tena hoe aiza ny CENI am'izany. Ya mikasika an'izay indrindra hoe tsy nareo rery fa be dia be ireo antoka efa naneho hevitra tao aorian'ny fivoahany iny taratasy zay nalefa ny ministre ny aty tany iny marina tokoa ny zavatra andresahanao teo be dia be ny lasa mametraka fanontaniana hoe ny CENI ny vomiera maleo tena misahana ny fifidianana ary tsindritsika izay resaka mampaleo tena azy zay to mini mikipy ve sa mini tsy mandrehany reny zavatra miseho hoe tsy seroa reny ireny antsoantso ataon'ny mpanao politika sy ny antoko politika maro samihafa ireny mikasika an'izay indrindra nyfanontaniako hoe ho anareo ve maleo tena tokoa ve le CENI ary azo itokisana ve le CENI satria Andriamatoa Manora Marson tsika zany zao efa mitodika makany amin'ny resaka hoe fanatanterahana ny fifidianana. Ya nisy fotoana ny vahiny tao amin'ny namaly ny fanasany CENI ny filomanon-karavalomanana ary nanamafy an'izay hoe ianareo amin'ny CENI aoka tsy angina intsony ary raha ny resaka atao dia efa nifanaraka sy mba fanafatrafatra fa mba handeha hijoro amin'izay mahaleo tena zay ny CENI satria anisany antoka ihany koa ny famatsim-bola amin'ny basket fondy raha tsy diso zay fampisehoan'ny CENI zay fa tena mahaleo tena izy dia miandry zany ny vahoaka malagasy amin'izao inona ary ny fandraisana andraikitrareo anivon'ny CENI amin'izao zavatra ataontsika hoe fandikan-dalàna ataony fitondram-panjakana zao. Nisy secrétaire général na toko politika anankiray nanao fanambarana ihany koa ny amin'ny hoe nanao fanambarana mahakasika an'ity taratasy paiky midina zay ny ilazana azy zay miantefa amin'ny chef district zay administrateur civil ozy izy hoe tsy asan'ny administrateur civil mampafantatra ny politika ny fanjakana satria tsy tokony manao discours politika ny administrateur civil hoy izy fa amin'izay maha administrateur civil zay dia miandraikitra fotsiny ny asa-panjakana fa andraikitry ny atoko politika ny mampafantatra ny politika ny fanjakana mampafantatra ny politika nylay atoko fa tsy andraikitry ny administrateur zany hoe lasa manao politika ve zany
ihany koa ny administrateur civil raha zay fanambarany ny SG na antoko politika anankiray zay ny fanontaniana am'izay de zay ny fanontaniana malagasy rehetra ary zay le zavatra ohatrany hoe mahagaga kanefa tsy mahagaga amin'ity fitondrana Andry Nirina Rajoelina ty ohatrany efa napozipozina ihany ny zavatra misy fa ozy izy hoe itsika vahoaka mihitsy zao no mila mandray andraikitra ihany koa am'izao zavatra efa fantatra fa tsy rariny zao inona ny andraikitra raisitsika ary manentan'izay ny CENI izay eto anivon'ny HPR hoe raiso ny andraikitrareo ary aza mangina tsony ianareo fa miandry na izahay malagasy miandrandra fifidianana madio sy mangarahara na ihany koa ny mpamatsy vola avy any ivelany zay tena mijery anareo aza manao tombo sy ala ihany koa ia fa tsy vao zao Andriamatoa Manora Marson no niteraka resabe ny fanapa-kevitra izay noraisiny ny ministry ny ady tany tsaroanao tsara angamba fa nisy an'ilay fanapahana ihany koa mikasika ny hoe fandrarana ny tena marimarina kokoa le fanaovana hetsika kalamanjana ho an'ireo antoko politika kanefa ny fantatritsika tsara fa anatin'ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana tsika nalaintsona hoe pré-campagne fotoana anararotana ireo antoko samihafa izay maniry hifaninana ao anatin'izany fifidianana izany ampahafantarana ny programma sy ampahafantarana ny ireo izay candidat ihany koa hifaninana ao anatin'izany fantaniko de hoe inona no mahatonga fitondram-panjakana andray an'ireny fanapa-kevitra samy hafa ireny raha ny fijerinao azy ny fijeriko azy angamba de ozy hoe mety eritreritra kajy hafa angamba fitondram-panjakana tamin'izy namoaka ny noty voaloha hoe tsy mahazo mivorivory fa mety rehefa natsapa izy angambany mety nahita sondage tany ty sondage ty moa tsy de tiatian'ny olona rehefa eo amin'ny fitondrana fa rehefa tsy teo amin'ny fitondrana ny namana hainy tsara manazava ny atao hoe sondage ingeka azo atao fa mety nahita sondage angamba izy teny amin'ny Facebook teny na nahita sondage izy tany amin'ny zay namoaka an'izany tany de natsapa hoe ohatrany na de ny fefetsika aza ange le olona hidy amatrano ny pré-campagne nya tohatrany mety horesiny ihany tsika ve sa ahoana za zany mandinika de zay ka tsy maintsy nanova paika indray izy zany hoe alohany antsika aloha mody reto administrateur civil reto no ampiasaina ampafantatra ny politika ny firenena tika tongavana zany hoe amiko ny zavatra napikirapaka ny fitondrana amin'izao fotoana na tonga azy indray lasa niova tapaka ilay ataontsika hoe fepetra ndrasy teo fa raha ohatra ka rehefa samy vahana ihany rehefa samy andeha ihany ianareo anao le anareo alao ny atoko politika aloha ny anatanteraka an'izay ataontsika hoe pré-campagne ny fitondrana zay rehefa anao zay nataoko hoe ara-dalàna fa tsy ny administrateur civil manao azy faharoa rehefa samy hovahana ihany de alao andeha daholo araka ny teninao teo hoe aza asiana tombo sy aly fa samy miandrandra ny fifidianana madio mangarahara tsika samy te hampafantatra ny programme an'ireo filoha toanatsika ia nandritra ny 9 andro moa ny iraka avy amin'ny SADC dia niaino ny tafa tamin'ireo vovonana sy antoko politika samihafa na zany ny eo anivon'ny fitondrana na ihany koa zany ny avy amin'ny fanoherana mikasika ny fahitan'izy ireo amin'ny ankapobeny ny tontolo politika izay misy eto Madagasikara ny vohitra aloha tamin'izany na de ataontsika hoe mbola vonjy maika ihany ara nitatitra zay nataon'izy ireo fa de hoe miandrandra fifidianana madio mangarahara tsy mitanila ekeny rehetra ny akamaroany ireo rafitra zany zay ny fandimo no raisin'ny SADC ireo tsy maintsy mbola isy ozy izy ireo ny tatitra ofisialy izay ho ataony fa ho an'ny HPR manokana ny fanontaniana de hoe inona no andrasanareo taoriany iny fakakevitra izay natao amin'ny SADC iny ny SADC tsy vao zao kory ny tonga teto Madagasikara rehefa misy olana eto amin'ny firenena fa ny andrasana angamba de hoe inona tokoa lay vetin'ilay fivoriana sy ilay fakakevitra nataon'ny SADC ary tsy tokony hoe miandrandra fotsiny SADC amiko hoe fifidianana madio sy mangarahara fa tokony ihany koa ho responsable mihitsiny anisan'ny miteny an'ireo entité rehetrarehetra indrindra zao fitondram-panjakana zay efa manao fandikan-dalàna zao adidin'ny SADC zany raha tokony izy miteny hoe ty zavatra ataonareo ty koa tsy mety fa mivereninareo amin'ny ara-dalàna amiko zany adidin'ny SADC no miteny zany fa tsy mijery fotsiny ny SADC matsy nomboka tamin'ireny 2009 reny ohatrany hoe maka hevitra manao fakakevitra fa raha za manokana ny tsy tena tsapako loatra nisy tena ventiny ve le zavatra nataony fa aoka tsy hijanona fotsiny zany zay amin'ny HPR zany miandrandra hoe tena mipetraka ny SADC ho responsable fa tsy hipetraka ho médiateur fotsiny na hoe mpaka hevitra fotsiny ao anatin'izao fifidianana zao satria ny HPR manokana de efa niteny fa
eo akaiky ny filomarika Ravalomanana nanomboka tamin'izy ny teny hoe etan'ny olona irotsaka ao anaty resam-pifidianana ary eo akaiky ny filomarika Ravalomanana mandra-pahatonga azy ho filoham-pirenena. Zay ny mahatonga ny HPR ataoko hoe misikimponitra manao an'ireny fanentanana sy fanazavana eraky ny vazatany efatra eto Madagasikara reny satria tena efa mahafantatra ny teti-dratsiny zao fitondrana zao fa tsy ampiny atao hoe mahatsapa sy mahafantatra fa ilaina koa manao action ao anatin'izay ka ho an'ny HPR manokana dia efa mivonona ihany koa izy manatanteraka ny action sy ny hetsika rehetrarehetra mampafantatra ny vahoaka hoe tsika tsy misy manaiky an'izany atao hoe alabato zany tsisy anaikinaiky moramora eto hoe doublon sa triplon sa quadruplon kanefa tsy andry fotsiny any amin'ilay hoe vokatry ny fifidianana fa aty zahay dia efa mienonce ny fe rehetrarehetra rehefa mahatsikatra hoe ty zavatra ty tsy mety dia efa mampafantatra hoe ty zavatra tsy mety raisiny andraikitra sy tompona andraikitra tany fiantsana. Isan'ny andraindrain'ireo mpanao politika maro Andriamatoa Manora Marson tao anatin'izay endetontsika hoe heritaona maherina efa ho heritaona sy tapany ary ny hoe tokony isy ny fifanantonan'ny hery politika rehetrarehetra na ny fitondrana io na ny aty amin'ny fanoherana mba isian'ilay hoe hevitra iray fomba fijery iray amin'ny resaka fifidianana mba tsy isian'ny olana mety korotana sanatry avy ny vava rehefa ho avy ny fiatrehana izay fifidianana izay fa ny zavatra misy dia manamafy sofina foana ny fitondram-panjakana ny teny Union Européenne na ny vondrona Européenne tsy nisy ny eno moa zany fitondram-panjakana ny FFKM efa tsy sasatra ny manao antso mbola manamafy sofina foana ny fitondram-panjakana ary isan'ny sakana zany ny fitondranany amin'ny firosoana amin'izay fikaonan-doha ahafahana manatsara n'izay sotra-pifidianana samy hafa eto Madagasikara izay dia io ihany koa zao ndresahanao teo hoe ndresasantsika teo hoe misadaika ihany koa zany ny ona mety anova zavatra ve izay fandalovany sadaika teto mety anova ny fomba fijeriny fitondrana ve sa mety hoe anohy an'izao fiziriziriny zao foana ny fitondrana raha fijerinao azy manokana. Amiko aloha dia tokony anova zavatra ny fandalovan'ny sadaika ary nanontany ianao teo hoe fa maninona ny fitondram-panjakana no tampotampoka eo namoaka ny noty ve ny ilazantsika an'io sa inona hoe mametraka ho an'ny administrateur civil mety anisan'ny antony reny nge ny tao amin'ny CENI satria efa nanomboka niditra ve ny mpamatsy vola amin'ny basket fond efa manomboka misy efa manomboka hitantaratra ve zany le fandraisana andraikitra ny avy any ivelany amin'ilay fifidianana dia efa manomboka matsapa amin'izay ny fitondram-panjakana tsy afaka ataontsika amin'izay tytsika nytika tongavana dia zao hoe mino fa reo ataontsika hoe vondrona iraisam-pirenena rehetrarehetra na ny SADC zany na ny Union Européenne zany na ny OIF zany nizaniza dia efa manao ny andraikiny tsy moramora ary zay mahatonga fitondram-panjakana mety hoe efa manomboka matahotra izy hoe tsy afaka anao zay teny fa nazany naty zany azy dia tsy afaka aminazy ny manao mafy sofina satria ohatra tsika zao anatina ataontsika hoe zava-manahirana zava-dehibe eto amin'ny firenena zany fifidianana zany famanana zany fifidianana zany fa lasa izy moa ny gouvernement tazona manao inona zareo lasa nanao basket zany hoe tsy ratsy ny manao sport fa ohatrany hoe manamafy an'le mamony sofina ve ny fitondram-panjakana ohatrany hoe mody tsy mahafantatra zany hoe misy fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena ve tsy hita tena dans le bain anatin'ilay fandraisana andraikitra ka ho anahy zany ozy hoe ho atsika ho anareo ho atsika rehetrarehetra zay na toko politika io na vondrona toko politika io na fivondronana na fikambanana tsotra io na ny société civile io na ny FFKM moa zany efa nanao ny asany ihany koa dia andao amafisina kokoa zay feo miaraka mangataka zay hoe mangataka izahay ary tena miteny zay hoe ataovy dia asehozy ahatonga ny fifidianana madio mangarahara ary ekendrehetra efa misy ihany ny ataontsika hoe ohatra hoe misy karazana misy ny FFKM moa izy tsika to efa manao ny andraikiny izy ao anatin'izay misy koa société civile efa mampianatra ny vahoaka ao anatin'izay misy koa toko politika ohatrinay eto anivony hetsika pro Ravalomanana efa nanetsika ny vahoaka foana nanentana ny vahoaka foana ary mangataka mihitsy zay zao farany teo hoe raha tena te-ampiseho ny CENI fa indépendant dia atsofoy daholo reo ataontsika hoe hery politika rehetrarehetrarehetra fa manohatra ny fitondrana hiaraka aminareo hiara-iasa aminareo hiara hitsirika aminareo an'le zavatra rehetra mety manahirana ao anatin'ity CENI ity dia amin'izay miara-mahita ny rehetrarehetra hoe tena efa miaraka nahita niaraka nikarakara an'ilay fifidianana satria fifidianana nge tsy an'ny CENI irery ny fifidianana tsy an'ny fitondram-panjakana mihitsy
fa ny fifidianana dia atsika vahoaka malagasy rehetrarehetra ka tokony iarahana zany ny mikarakara, iarahana ny manomana, iarahana ny miketrika azy. Ya, fa ankoatra ny resaka fifidianana dia isan'ireo teboka noresahany ireo vovonana sasany tamin'ny Sadaika ihany koa ny momba ny fizakana filoham-pirenena Andry Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay. Ahoana ny hevitry ny HPR momba io resaka nationalité ny Andry Rajoelina io satria dia misy mantsy zao no miteny hoe tokony ametra-pialana izy fa namitaka ny vahoaka nandritra ny efa taona mahery. Misy ny miteny hoe tsy mahazo mirotsaka intsony izy ary tsy tokony avela hirotsaka intsony satria efa very ny zoam-pirenena mamalagasy azy. Misy koa nefa ny miteny ny sasany hoe avelao izy hirotsaka raha ngafa tsy lantsony io ny HPR ao anatin'izany hevitra maro samihafa izay misy mivoy izay aiza ho aiza ny mety misy anareo. Ny hetsika Ravalomanana aloha mahakasika an'izay mety hoe izay efa nikevitra dia izay mantsiny ny baiko ny filoha Ravalomanana no arahanay. Zany hoe rehefa miteny filoha Ravalomanana ohatra hoe ampahafantarin'ny olona fa candidat dia ampahafantarin'ny olona ny programmantsika plus dia midina ny HPR manatanteraka an'izay baiko izay. Ho anay eto anivon'ny HPR zany mahakasika nationalité ny filoha Andry Rajoelina dia zahay hoe raha ny tokony ho izy raha araky ny lalàna tokony tsy diskutena intsony zany, tokony mametra-pialana izy fefa namitaka ny vahoaka malagasy. Raha ny tokony ho izy tsy tokony hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena intsony izy satria izy ara tsy malagasy. Raha ny tokony ho izy fa izao fitondrana izao ve raha ny zavatra rehetra hita ohatra teny ianao hoe zavatra niainantsika tamin'ny fitondrana Andry Nirina Rajoelina nge dia ny hoe nisy motion de censure ohatra tsy voaely zany nataony tao amin'ny Assemblée nationale. Efa lany zao ilay motion de censure raha antsika rehetrarehetra nahita fa tapitapoka eo annulé indray le motion de censure. Zany hoe efa nisy action acte anti-constitutionnel normalement raha izay ny lalàna eto Madagasikara araky ny lalam-pandrenantsika fa tonga dia mibafoena fotsiny ny lalam-pandrenana. Dia ozy izy zahay hoe raha zany raha vitan'ny filoha Andry Rajoelina sy ny ekipa ny bafoe azy za zany mino fa tsy amenatra ny filoha Andry Rajoelina mihitsy hanao forcine anatin'izany hoe hirotsaka ho fidiana ny filoham-pirenena. Ka ho anay andeha hoe mirotsaka izy na tsy mirotsaka izy ny eto anivon'ny HPR dia efa vonona foana ampandany ny filoha Ravalomanana ary tena hiaro hatramin'ny farany izay hoe fampandaniana ny filoha Ravalomanana izay. Ka na mirotsaka ny filoha Andry Rajoelina na tsy mirotsaka ny filoha Andry Rajoelina dia izay mahatonga anay mangataka eo anivon'ny CENI sy ny HCC tena asehoy ataovy izay ahatonga an'ity fifidianana ity mba tena mangarahara madio ho ekeny rehetra. Mifampitohy amin'izay resaka nationalité izay hatrany Andriamatoa Manora Marsan misy fitoriana intelo misesy zany zao no hitantsika aloha nandeha teny amin'ny fitsarana na io teo anivon'ny TPI na ny fitsarana ambaratonga voalohany na io eny anivon'ny cour électorale farany teo zao vao omaly dia misy apitoko politika anankiray ihany koa izay nitory ihany koa mikasika an'ity resaka zoam-pirenena na ny filoha malagasy Andry Rajoelina ity akoatran'izay moa dia nary zareo mangataka hoe esory le zoam-pirenena nary zareo miteny mihitsy amin'ny mangataka moa zany amin'ny HCC vao nresantsika teo hoe mba hanamarina fa efa tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy intsony tanomboka tamin'ny 2024 ny filoham-pirenena. Ny filohan'ny HCC zao farany teo ny teny hoe tsy maintsy hamoaka fanapahana izy ireo fa mialohan'ny fifidianana no amoahany an'izay. Mety manahoana ny mety ho endrikendrika izay fanapahana izay raha ny tombatombanao manokana? Ya, mahagaga ho fa tsy mahagaga madame Clémence Nirina zava-misy atao amin'ny firenentsika satria zavatra eritreretinao zao hoe ty zavatra ty tena fotsy fa vitan'ny sasany mamadika azy ho mainty. Ary anisany nahatonga zao firenena zao anatin'izao ataontsika hoe lavaka izao ange miala tsiny fa vokatry ny azo raisina fa tsy mitombony. Zany hoe ny haingan-tany zany zao fitondrana zao dia efa andeha ataontsika hoe tsy nanaja izay tena zavatra tokony ho izy. Raha hoe tia ny lalàna ny resantsika eto fa tsika tsy hanao interprétation ny lalàna dia engane mangataka zahay mba tena hamoaka ny tsy ny heviny ny HCC tsy hevitra angamba no andrasany eto fa inona lay
valin'ilay reketo napetraky ny olona araky ny lalàna fa tsy hanao valiteny somary anandray ny HCC fa hoe tena araky ny lalàna de miandrandra ny HCC zany zahay na de kelikely ana raha ny finoana ny am'zany ny olana mantsy manahirana na mana Clémence Rarlerina de raha izahay indray ny ohatrany hoe adikany sasandray mantsy rehefa eo matahotra ny filohandry Rajoelina ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena tsisy matahotra ny filohandry Rajoelina ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ary tsy matahotra n'izaniza ny candidat Filomary Karavalomanga fa vonona ary tena hiatrika an'izany fifidianana zany fa indraindray mantsy rehefa eo adikany sasany ohatra hoe raha ny team zany ohatra ny andeha aminatitra an'izay requête zay de ohatra ny avadika ny sasany matahotra ny candidature ny filohandry Rajoelina fa nefa manentana izay maka hery ary manentana izay mbola afaka manatitra requête ihany koa de aleo ampiana ihany ny requête aloha de afahantsika mampiseho fa tsy ara-dalàna ny zavatra misy raha ny tokony izy fa de ohatrany hoe manantena tsy misy ve sa manantena misy amin'ny HCC ihany tsika amin'ity fa de ingany ijoro amin'ny maray aman-dreny tompony lalana azy ny haute cour constitutionnelle. Ia mialohan'ny tena idirantsika amin'ny momba ny HPR na nisika Pro-Ravalomanana tia anararoatra ihany fandalovanao ato anaty fandaharana Andriamatonga Nora Marsan iresakitsika ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao tsy azontsika tsontsoniavina ny zava-misy a Niger amin'izao fotoana izao misy an'io raha mafana manomboka tsy mahazo vahana na andeha totsika hoe tena hoe voataka ambava fo angara zay azo ilazana anazy amin'ny teny mahitsy ny frantsay amin'izao fotoana izao tsy ao Niger ihany fa amin'ny firenena maro aty Afrika miresaka fifidianantsika miresaka filoham-pirenentsika hoe misaka ny zo-pirenena frantsay tsy haiko ianao ny amaly azy rehefa avy eo manahoana sy manahoana ny mety zavatra mety ho isy raha toka mbola isy ny fisisiana ny resaka mantsika teo anao forcine mbola irotsaka tsy fantatro manahoana ny fahitanao an'ity zava-misy any Niger ity sy ny any mifampitohy moa ny zava-nisy tany Mali ny any Burkina Faso sy ny rehetrarehetra fijerinareo HPR manokana an'izany zava-misy reny itsika zao hiatrika fifidianana farany teo ihany koa Sénégal de hitantsika ihany koa fa mitrotra ihany koa ny vahoaka ary mbola mitrotra ara hatramin'izao hoe tsy mahandro tsony an'ilay hoe tsy irotsaka fa hoe miela mihitsy ao anatin'ny eo amin'ny fitondrany ianao Macky Sall sy ny sisa manahoana mety fomba fijerinao an'izay zava-misy manirana ny Afrika zay zany. Eny tompoko ny zavatra hita amin'izao zany ary nanomboka efa toko hoe roa taona tany ny Afrikanina ny firenena Afrikanina zany efa manomboka matsapa hoe itsika kay nataon'ireto mpanjanak'ireto ohatra ny frantsay amin'ny ankapobeny antsika aty Afrika fitaovana fotsiny ary tena ny dépouiller zay moa le fiteny hoe vous avez dépouillé notre pays tena natsapa nandrisy roa taona ary combat efa elaela io nataon'ny tanora afrikanina ny amin'izany hoe tsika tsy anaiky tsony zany hoe néo colonialisme zany amin'izao zavatra misy aty Afrika zany fa mipoka izy tamin'ity anisany nalaza indrindra moa amin'izao fotoana de hoe Ibrahim Traoré zay miaramila nandray ny andraikitra amin'ny patriote azy zany raha zay ny ilazana azy ao amin'ny firenena Burkina Faso de niresaka tamin'ny filoham-pirenena Rosianina zany hoe ny Afrikanina zany amin'izao ireo filoham-pirenena maro ohatra tany Niger ny telenao teo anisany mamatsy 80% ny uranium ny France ny firenena Nigeria zany fa tonga de niraisin'ny zareo miaramila tao fa napakevitra tsika tsy mamatsy uranium any France tsony zany hoe fa manomboka mitrotra zany zao ny Afrikanina amin'izany hoe fanaparam-pahefana natao hoe fanararotana nataon'ny firenena frantsay tamin'ny nandritra ny taona maro zavatra mahagaga nefa hotsika eto Madagasikara zany zao ny firenena hafa zany ny Afrikanina manomboka miala amin'ny vahon'ny frantsay itsika eto Madagasikara ve zany manomboka fehezin'ny frantsay satria nahoana antany zavatra anao madame Clémence Rarlerina de mba valio tsotsotra aza mampiasa sainabira mba mety ianao hoe Barack Obama moa zany zao inona raha ianao ny antaniko Americaine Emmanuel Macron zany zao frantsay ary filohandry ny Irina Rajoelina zao inona de aleo ny certificat de nationalité normal zay mantsy le izy amiko de misy dikany ny taratasy kely 20 cm iny iny afahanao mivezivezy na iza na iza fa rehefa miteny zany hoe frantsay ianao de frantsay ianao
Ny zany tsy any amin'ny ady hevitra hoe afaka mirotsaka sa tsy afaka mirotsaka fa ny vahoaka malagasy eto no itodiako ny vahoaka afrikana ihany koa zay azo ilazana azy hoe mety amintsika ve zany ohatra hoe atsika malagasy mety amintsika ve zany hoe tsy malagasy tsony no mitondra ny malagasy na hoe mety amintsika ve zany hoe frantsay zany zao no mitondra ny malagasy ary raha mbola iverina irotsaka ho fidina filoham-pirenena zany candidat zany filoha Andry Nirina Rajoelina frantsay zany de mbola hoe keny malagasy indray ve zany ny andaniana azy any zany ny fanontaniana petraka mety anao forcine izy amin'ity fifidianana ity zavatra mahagaga zany zany moa natongavany teo amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana tamin'ny 2009 nanongam-panjakana misy fanonganam-panjakana teto tsy mahagaga zany fa aty amintsika vahoaka malagasy no mitodika izay resaka izay tsika vahoaka tompona ndraikitra itsika vahoaka leo an'izao fahantranana nandritra ny efa taona sy tapany mahery 5 taona latsaka izao aty amintsika vahoaka malagasy izay zanak'ireo ray aman-dreny ny tolona tamin'ny mpanjana tany tamin'izany hoe mety amintsika ve zany hoe frantsay no mitondra ny firenena malagasy zany raha za zany zao manomboka androany de ozy aho hoe ny filoha Andry Nirina Rajoelina frantsay zay zany angamba amiko malaza ny atao hoe fiantsoana satria efa tsy malagasy tsony izy ary aza hodikodana loatsy hodikoditsika ny resaka de any no mitodika ny fanentanako hoe itsika vahoaka malagasy ve mbola hanaiky ifidy olona tsy malagasy hitondra ny firenentsika. Teny anao teo le fahantranana ny vahoaka fa ny zava-misy amin'izao ihany koa Andriamatoa Manora Marson de manjaka be ny insécurité tena lasa mahazo vahana be ary isaky mijery ianao Facebook de fa misy foana ny kitrangana sy fandriampahalemana ary misy koa ny fanaparam-pahefana izay ataon'ireo olona mieritreritra azy manana an'izay fahefana izay tsy any amin'ireo olona izay any amin'ny manana ny fahefana any amin'ny birao sy ny sisa fa na ireo miaramila na ireo polisy na ireo zandary sy ny sisa de saika hita foana zany tsy zavatra izay any anatiny tambajora tserasera any zao koa zao malaza vaky ndray koa mifonja amin'izao fotoana zao manahoana ny fanehoan-kevitra azonareo eto no momba ny resaka tsy fandriampahalemana ity Andriamatoa Manora Marson fa de tena mampikaikaiky ny vahoaka zany ity resaka ity ny atanivon'ny HPR isaky ny misy fivoriana na misy fiaonana dia tsy maintsy izahay miaino manentana ny mpikambana na mpivory manontany hoe inona ny zava-misy hitanareo any amin'ny fiarahamonina de zay ny teneniko teo hoe ny zava-misy amin'ny ankapobeny raha mandeha ny etsena ianao zao de mba manontany ianao olona ray fa leo an'izao fitondran'izao inona mahatonga ny hoe vaky ny fonja nefa nisy fotoantsika na eno hoe nitsidika ny fonja nisitry ny fitsarana amin'ny andro alina manao descente inopiné nitsidika ny fonja zany hoe vao tsy nitsidika ny fonja ve zany le ministry ny fitsarana de vaky ny fonja amiko tsy fahaiza mitantana mbola porofony tsy fahaiza mitantana zao fitondran'izao aloha zany hoe fonja vaky zany de normal raha mirongatra ny tsy fandriampahalemana akoatran'izay koa moa ny mpitandro filaminana de ataoko hoe mbola tsy mahavita tsara ny andraikiny ve noho ny hoe mety hoe tsy ampy fitaovana ve mpitandro filaminana sa hoe tsy omena azy mihitsy ny fitaovana ilainy ahafahany manatanteraka an'izay hoe fitandronany filaminana zay fa de zay le porofony tsy fahaiza mitantana toizako kely any aloha raha manaiky ianao madame Clémence Rarniry am'izay tsy fahaiza mitantana zay resaka jirama miandran'izao-tsika hoe efa ho tapitra le télé-herinandro ny tenen'ny filoham-pirenena amin'ny délestage fa mifanontaniana hoe efa tena foana ve le délestage sa miandrantsika hoe tapitra ny amin'ny sabotsy sao de anao ohatran'le ndray tamin'ny volana jona nisy an'izay fanambarana miezinezina zay tapitra amin'ny tsy tadidiko izay 24 juin sa inona ny délestage fa de nanantena daholo ny olona rehetra nisy moa nefa tsy nanany tsy neritreritra ny charge téléphone tsony tany am'izay nisy fa i charge téléphone tonga any an-trano akory ny agagana mbola nampiasa labsi any ny vahoaka malagasy le tsy fahaiza mitantana le tsy fahaiza mitantana mpitondra zany de any ny fiatraikany any amintsika vahoaka malagasy rehetra ya ivadika vaovao hafa amin'izay sika de iresaka manokana mikasika anareo nivon'ny HPR ny hetsika prora-valomana raha sitraka ao Andriamatoa Manora Marson tsara aloha raha tsy pianao hoe ianareo moa zany rafitra maleo tena
manohana ny Flora Valomanana fa tsy misy famatoranareo amin'ny antokoty manany antokotiako Madagasikara na kely ary ve sa hoe ahoana ny mikasika an'izay rindran-damina eo aminareo sy ny samy mpanohana ny Flora Valomanana izay. Tsara ve ny fipetraka le fanontaniana ary matetika izy io tokoa no afangaron'ny olona. Tsy maninona le afangaro lafiny anankiray kanefa mila azavaina tsara ihany. Ny hetsika Flora Valomanana dia fivondronana olona raha zay na azontsika ilazana azy manohana ny Marc Ravalomanana. Izy io dia fikambanana mahaleo tena raha zay no azoko ilazana azy. Mahaleo tena zany hoe tsy miankina amin'ny antoko politika, tsy miankina amin'ny antoko politika etika Madagasikara ihany koa moa zany mazava ho azy fa mahaleo tena izy amin'ny décision rehetra raisiny ary ny manome ny ataontsika hoe baiko na ny rindran-damina atao anatin'ny HPR dia manana filompanorana izahay any Europe, any Montpellier moa zany ny Valomanana kokoa, fa manana ihany koa ny birao mitantana azy ny HPR national izay eto Madagasikara. Fa miaingy avy amin'ny toromarika ny Marc Ravalomanana. Averiko an'izay. Ny HPR tsy hoe mandeha comme ci comme ça manao zay tiany. Fa kosa manatanteraka ilay toromarika ny Marc Ravalomanana. Raha ohatra ny Marc Ravalomanana ny teny tany amin'ny volana Novambra tany na Desambra hoe entany ny olona hiditra anatin'ny lisam-pifidianana dia nanomboka tany amin'ny volana Desambra ka hatramin'ny enina Jolay 2022 teo ny HPR dia nanao descente nanentana ny olona rehetra hiditra tao anaty lisam-pifidianana. Navita descente navidinana fotony teo amin'ny 100 teo zany ny HPR nanentana ny olona niditra tao anatin'ny lisam-pifidianana. Zany descente zany tsy nisy hoe ohatra hoe raha hiditra anatina distrika raiky dia hoe niresaka tamin'ny distim zay mantsy le hoe team tsy HPR fa tena mahaleo tena izy zany tamin'ny zavatra nataony tamin'ny action nataony. Eny ny HPR amin'ny fikambanana mahaleo tena azy dia mahaleo tena tanteraka. Ny antoko politika tiako Madagasikara ihany koa amin'ny antoko politika azy dia manana ny rindran-daminy dia tsy hitovizany angamba dia hoe ry antoko politika anankiray ty fikambanana tsotra. Ny antoko tiako Madagasikara manana ny birao politika izay manana ny rindran-damina amin'ny discipline de parti ohatra, ny HPR manana ihany koa ny rindran-damina. Ary tsy ny HPR ihany na ny antoko tiako Madagasikara ihany ange no manohana ny Marc Ravalomanana fa mbola misy entité hafa ihany koa izay ao ambadika eo akaiky eo mbola ho avy daholo moa zany normalement hiaraka hanohana ny Marc Ravalomanana. Resahanao teo ilay fidinana nentina nanentanana mikasika ny fidirana anaty lisitra fa amin'izao fotoana izao ihany koa nareo dia mbola manohy ny fanentanana ihany koa ao anatin'izany ny fiantsonan'ny olona ijoro ho sandra indraikitra amin'ny fanaraha-maso ny resaka sotram-pifidianana. Inona marina ny tena votoatiny izay fidinana fotony ataonareo amin'izao fotoana izao zay? Ny HPR ohatra dia tamin'ireny fidinana fotony ny resaka lisam-pifidianana ireny dia rehefa nahatsapy izay nahita izay ty zavatra ohatra ny tsy marina, ty zavatra tsy mety dia nalefanay tambajotra tseratsera, nalefanay ihany koa teto anivon'ny fandaharana ohatra tahaka ny fandaharana tahaka izao hoe ty zavatra ty jerena mila jerena fa misy zavatra tsy mamaha. Anankiray zany hoe mamantatra hoe inona le zava-misy marina any amin'ny fotony. Ny HPR koa zany atoato izao hidina izay mahakasika an'izay ohatra hoe miteny ny seni hoe misy birao mpifidianana 5 atao amin'ity district ity na atao amin'ity commune ity. Ny problème teo mantsy dia zao milaza fotsiny seni hoe misy birao mpifidianana hony any, birao mpifidianana fantôme moa izy tsika taty aoriana. Fa rehefa tena jerena ve le izy tena ao tokoa, tena misy tokoa. Dia ny eto anivon'ny HPR zany amin'izao anatiny hoe hiditra kokoa lalindalina anatin'ny fifidianana zany dia iroso amin'izay hoe miteny ny seni ohatra hoe tia ny cartographie milaza ny birao mpifidianana rehetrarehetra dia ndeha hijery zany ny HPR hoe tena mi-existe ve ity salle resahana eo anivon'ny seni izay. Ka raha mahita izay hoe ty zavatra ty tsy norme, ty zavatra ty tsy mitombina dia ampiakarinay ny ambaratonga izay mety ilana azy. Tahak'izay ilay fijoroana. Ankoatr'izay alabato moa zany zao ny zavatra ezahantsika rehetrarehetra evitena. Dia azadiny fa misy an'ity ohatra ity tiako entina manentana ny vahoaka malagasy rehetra mpifidy eto. Aleontsika aty amin'ny alohan'ny fifidianana dia efa evitena arak'izay atao ny alabato. Anisany zao le zavatra niteneniko anao teo, hijery zahay hoe tena misy daholo ve ireo birao mpifidianana teny amin'ny seni ireo. Ankoatran'ny hoe fangatahana ohatra nangataka nisy candidat nangataka mpanao politika nangataka efa maninona raha affiché
ilay lisy mpifidianana. De manamafy ihany koa zany ny eton'ivon'ny HPR maninona marina raha affichena ilay lisy mpifidianana iarahan'ny rehetrarehetra mahita hoe tena ao daholo ve tsika rehetrarehetra sa tsy ao. Fa eto indray de mangataka ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hanazava n'ity zavatra ity. Ny feo mandeha am'izao ary ny feo ahely am'izao de ohatrany hoe feo mahatonga ny vahoaka tsy te mandeha hifidy. Satria manino? Rehefa vitsy ilay olona mandeha mifidy dia mora kokoa ho an'ny mpangalam-pato mangala-pato. Azavaiko. Alay saratsaina hoe anatina birao mpifidianana anankiray atao hoe anatina fokontany anankiray arivo ataoko hoe ohatra hoe tokony arivo no tokony andeha hifidy. Ao ny tonga mifidy nefany 100. Zany hoe tao anatin'ny 100 raha isika ohatra hoe 20 ny an'ilay efa zatra mpangalam-pato ary 70 ny ilay candidat anankiray izay eritreretiny hoe ity kokoa ny tena tiany. Zany hoe na resy ilay candidat ray 70 fa iry mpangalam-pato 20 ny azony satria 100 no mifidy. Fa moramora kokoa ho an'ilay mpangalam-pato ny mitady olona fantôme 5 zany hoe lasa 5 zany 20 teo de lasa 5 sy 70 zany raha 100 no nandeha mifidy. Fa raha ohatra ka ilay arivo mihitsiny no tonga mifidy de miteny avao fa le 20 n'ilay mpangalam-pato 20 ihany. Fa le olona tena ny fidiny rehetrarehetra izay tena eritreretiny tokony hanavitra an'ilay firenena mety ho 700 ohatra. Fa sarotra ny ahita vato 300 fantôme. Tika tongavana anatin'izay fanentanana izay. Marina fa isy ny ala-pato raha zao zavatra misy zao ny tenin'ny contrairan'izay aloha de ohatra ny fa ny mahatonga ny ala-pato andeha ataoko hoe aomby kokoa de rehefa vitsy nisy atsika vahoaka mandeha mifidy. Zany hoe ho atsika rehetrarehetra leo an'izao ataoko hoe fampandriana 10 leo azany atao hoe délestage. Mampalahelo averiko ihany nahita ny ray aman-dreniny rehetrarehetra izay nanala baka teo hatramin'ny 10 alina mitaitaina ny ankizy manala baka mitaitaina. Reny vokatra ilay tsy fahaiza mitantana. Fa ho atsika rehetrarehetra leo an'ireny. Ho atsika leo an'io lalana simba io eto Antananarivo renivohitra zao makaty de tena nefa eto Antananarivo renivohitra Madagasikara leo an'izany lalana simba zany ny vahoaka malagasy. Leo ny fiakaran'ny vidim-piainantsika rehetrarehetra. Fa rehefa leo tsika rehetrarehetra ny fifidianana ihany no vahaolana afahantsika mamaly an'izao atao hoe atezeratsika amin'izao fitondra zao ka aza leo mandeha mifidy fa andao tsika rehetrarehetra andeha hifidy. Efa niverina kely miresaka fifidianana ihany ianao de ararotiko hoe isan'ny vaovao farany ihany koa amin'izao fotoana izao miresaka fifidianana antsika ny hoe lasa niena be ny isan'ny mpifidy eto Antananarivo fa ny isan'ny fokontany kosa dia mitombo be manerana ny Madagasikara. Mety manana sosikevitra manoloana an'izany ve ianareo HPR satria ianao teo efa nanambara fa isan'ny noarahanareo maso akaiky ireny tsy fahatombanana sy tsy fitezana maro samihafa ireny mba hanaovanareo antsoavo. Mahakasika an'izany ngamba aloha de eto indray zay de mamerina ny andraikitra eo anivon'ny CENI mba hanazava mazava tsara hoe inona tokoa mahatonga an'izany hoe ny sampifidy indrindrandrindra amin'ireo toerana ataontsika hoe beponina de ny hena de inona mahatonga inona ny ohatrany hoe misy incohérence mantsy zany hoe nisan'ilay mpifidy mihena fa nisan'ilay fokontany mitombo de misy zavatra tsy mitombona zany ao anatin'izany ka averina ny CENI aloha voalohany indrindra hoe inona ny fanazavana matomatotra kokoa ary hoe le mahatonga hoe tsy ampy le manazava fa atsovo mihitsy ilay entité politique rehetrarehetra mba hiaraka aminareo tena hiara hijery aminareo hoe zao marina ny mahatonga an'io de ahafahan'ny rehetrarehetra miara mandray andraikitra. Fa ho anay eto anivon'ny HPR aloha de hoe tsy maintsy midy ny fotony zay nenay ny HPR de midy ny fotony foana izahay mihetsika tonga de mijery hoe ahoana marina tokoa zany hoe raha miteny zany ny CENI hoe zao nisany fokontany de jerevana hoe tena m'existe ve io fokontany lazainy fanotombo io. Fa ny amin'ny resaka hoe ny hena ny sampifidy de tena mila mitondra fanazavana izy fa izahay eto anivon'ny HPR aloha de manambara fa tsy anaiky am'izay mety endrikendrika ala-bato zay efa konokononina ary tsy hoe any anatiny hoe vita mandeha ny fifidianana vao mihetsika ny HPR ary mino fa tsy ny HPR rery fa ny rehetrarehetra fa aty am'izao mialohan'ny fifidianana zao tsika rehetrarehetra de fa mila
mihetsiketsika daholy, mila mailo ary mila mampiseho ihany koa zay fahamailona ho hitan'ny tompona ndraikirehetra. Azavaiko no tika tongavana. Naniraka zany zao ny eo anivon'ny ministèren'ny intérieur hoe manentana ny chef district, manentana ny préfet mba hidiny eny amin'ny vahoaka ifotony a, antany hoe inona ny besoin nareo, inona ny maharary anareo. De zany reto manentana ny vahoaka rehetrarehetra rehefa midina ary zareo a, de ampafantaro azy marina ny maharary atsika rehetrarehetra hoe ahoana ny tsy fandriampahalemana aty amintsika am'izao matovy tongany am'zareo any ambony any, ahoana zao fiakaran'ny PPN zao mba mily zay, ahoana zao fiakaran'ny PPN zao ampiakaro any ambony any, ary asehoy aminazy fa tena leo ihany koa tsika vahoaka an'izao fitondrana nandritran'izay fotoana zay ary de atovy tongana fa leo an'izao fitondrana zao ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ka mitaky mpanivana fa atovy tonga ihany koa fa tsy anaiky koa tsika vahoaka rehetrarehetra ny amin'ny mety hoe fanodikodonana n'izay mety fifidianana sy voka-pifidianana fa andray andraikitra ny vahoaka rehetrarehetra iarovana ny tena safidiny amin'ity fifidianana ity. Manao ahoana tokoa ny fandraisan'ireo vahoaka na ny mponina izay mifanerasera aminareo anatin'ilay fidinana ifotony izay tanterahanareo tao anatin'izay ataontsika efa volana maromaro zay mano. Namana Clémence, tsy haiko ianao raha mino fa ianao anisan'ny midina. Fa tahaka anay rehefa midina de mantany zahay aloha. Ahoana ny fahitanao an'izao fiainana misy. Zay tsy tonga de miteny, tsy manao antony sharp tony zay fa akanjo tsotra. Tahaka ny vahoaka tsotra, mantany. Ahoana ny fahitanao an'izao fiainana eto Madagasikara zao. Tsindriky kely eto ataoko kokoa ngamba n'ilay namana mpivarotra mofo ery Anosy Vavaka ery. Fa tamin'ny voalohany ny resaka izay izy ataoko hoe teo amin'ny 10 minitra teo ny resakay de tahaka izao le resaka ohatr'izay teneniko anao zay. Ahoana ny fahitanao an'izao fiainana zao? Tena mafy ozy izy ny fiainana. Mbola tsy nahita ohatr'izao nandritra ny 80 taona nahazoantsika amin'ny fahaleovantena. Lalana ratsy, fidiram-pianatra zao avy gravy, délestage mangony fotsiny, tsy fananana azy, tena leo zay, tena leo zay tena leo izy. De anao ve zany moa ao anatin'ilay spifidianana? De izy hoe za tsy andeha hifidy koa. Ay, zany hoe raha tsy andeha hifidy zany ianao de miverinao ihany zao fitondrana ataoko hoe makaleo anao zao ny fomba fitantanana. Zany ve fa ahoana? Ka arakaraky ny mahakeliny isan'le mifidy nge hoahy mahatonga an'ilay fitondrana eto mampitombo ny probabilité hiverenany ao. Raha zay indray ozy izy de andeha hifidy tena andeha hifidy fa tsy mety amiko zao. Tika tongavana zany de zao. Leo ny olona ary mahita ny olona lay fitenenana hoe ny eto amin'ny 50 kilometatra mialana Antananarivo tsy mararana zany zany aloha de diso satria tany amin'ny 100 kilometatra mialana Antananarivo zay ambanivohitra Betafo zany ataoko hoe commune Laribibema zany fa tena mahafantatra ny vahoaka hoe tena tsisy zavatra manjary eto amin'izao firenena zao, tsisy zavatra mety eto amin'ny tany sy ny firenena nanomboka tamin'ny elan'ny Filomarika Ravalomanana teo amin'ny fitondrana nandritra 400 taona zay. Tsy misy zavatra mety fa de tena hoe ho an'ny any ambanivohitra moa de ny tsy fandriampahalemana amin'ny resaka hoe alatromby ny kolikoly any amin'ny fokotany any ambanivohitra any de tena mampikakaiky ny olona. Ohatra hoe tao Antsirabe nisy namana ny Joro Vavombelona zao ohatra hoe zay zao izy miasa amin'ny zone franche fa tsy misy tsony zany fitsinjovana ny piasa any amin'ny zone franche zany. Fa ianao zany mba tsy maintsy manao heure supplémentaire ohatra fa tsy azonao zany volana heure supplémentaire. Raha mba miteny nefa ianao de tsy indry azo lena. Zany ny feo an'ny vahoaka. Ohatrany hoe vahoaka zany zao tsy misy ray aman-dreny mpiatsony. Zany ny feo alefa vahoaka aty amintsika. Io resaka inona ty izy ohatra hoe fidangan'ny vidim-piainana io de nampatsihivy ny vahoaka ny dinana ifotony ohatra hoe tamin'ny fotoana zany Marika Ravalomanana zany ange nisy ny fikarakarana ny tantsaha ohatra tany Ambatondrazaka ohatra tamin'izany fotoana ozy hoe nisy ny fifaninanana mamboly vary tamin'izany zay nafahana namokatra 4 taona 7 taona ny hektara satria sady ny tohanan'ny fitondrana Ravalomanana tamin'izany tohana ara-jesika akora simika inona avy fitaovana na nisy fiofanana ihany koa nataon'ny tantsaha tamin'izany natonga zany hoe 4 taona 7 taona ny hektara ary nisy fifaninanana mihitsy raha tamin'izany nazahoana loka tamin'izany fitondrana Filomarika Ravalomanana fa amin'izao izy any Ambatondrazaka 300 kilo ange ny voka-bary
Zany zavatra zany ny atsapahan'ny olona rehetrarehetra tena tsy izy zao fitondrana zao ary zay mahatonga ny olona am'izao miverina indray miteny hoe miverena ianao Riflo marika Ravalomanana zany ny zavatra eno any anatin'ny vahoaka hafa ihany tamin'ny fotoana ny dady hafa ihany ohatra apitrapianatra zao ny ray aman-dreny zay ko raha mba enao Madame Clémence raha nirina fa raha etsony mampiditra mpianatra amin'ny lycée Mpanjakana eto Madagasikara mba ahoana moa zany hoe lycée Mpanjakana mandora etsy ianao nefa mba nieritreritra ny rehetra zany hoe mba mamaim-poana ny zany mianatra any amin'ny lycée Mpanjakana zany ohatrinona mampiditra mpianatra any amin'ny EPP efa tsy takatra ny tsy manam-bola tsony mampiditra mpianatra any amin'ny EPP fa tadidiny ny tanora tamin'izany misy an'le namana zay any Atsirabe any tena nanontaniany zay izy 13 taona izy fa tena mpanohana ny Filomarika Ravalomanana iringirana 13 taona tovovavy zay any izy any tena tsapanao sy hitanao mihitsy zany matadidiny ny olona hoe tamin'ny fotoana ny dada le ny kitapo kely reny zay ozy izy mpianatra ny privé fa nahazo kit scolaire ary le kitapo ozy izy confortable tiako tenena zany de zao hoe am'izao fotoana zany tsy mitovy ny fifidianana tamin'ny 2018 sy ity fifidianana 2023 ty tsy mitovy satria nahoana tamin'ny 2018 ny olona mety hoe ohatry ny salasala hoe président Ravalomanana sa président Iano Ratsuel sa izy fa tamin'ity 2023 ty ny olona tonga de samy natsapa hoe tena voafitakintsika ohatra ataontsika ohatra ny amin'ny Miamina ny Tamatavy de nanantena ny rehetrarehetra hoe Miami zany misy immeuble zany misy iny zany amivadika le izy aveo hoe inona moa le izy mira ina ary mifankatrona ohatra zavatra zany zany natsapahan'ny olona hoe tena miaina fitaka fotsiny tsika zany nandritra efa taona sy tapany mahery zay fa hafa ihany niverina ny Filomarika Ravalomanana ary tadidin'ny olona daholo ny projet ataoko hoe ny foto-drafitrasa rehetra natsangana tamin'izany fotoana zany na ho an'ny mpantsana ho antsika mpampiasa ny lalana na ho rehetrarehetra nahazo fa tamin'ity de leo ny olona leo fa leo lainga leo fa mpanantenana pokady mbola miandro moa tsika amin'ity délestage ty ho tapitra tokoa izy ty amin'ity herinandro ty fa io ny deadline de fantaniana ihany apetraka le volan'ny mpanao lalana ve zany efa voalova ve tsy fantatra ohatra ny tsy naheno fa miandro antsika rehetra hoe tanteraka daholo ve rehefa mpanantenana fomba fiteny moa hoe aleo mifanena amin'ny mpamosavy toy izay mifanena amin'ny mpandainga de ianao ihany teo no nambara azy fa de tena leo sy tofoka lainga sy fitaka ny vahoaka malagasy amaraparina ny resadresaka tsika André Matoma no Ramarson ianareo HPR natateraka fivoriam-beny sabotsy ho avy zao azonao resahana inona avy ny zavatra resahanareo anaty inona ny tanjona hikarakarana zany fionam-be zany eny tompoko ny tanjony HPR resaka mivory dia tsy maintsy foana mizara sakafo-tsaina tsy hoe ivorytsika de ivorivory fotsiny fa mivory miaino aloha inona avy ny tatotra tany aminareo ohatra hoe misy avy any Mahintso ho avy eo misy avy any Manjakandriana lavitra ihany zany misy avy any Antsorobe ho avy eo misy avy any Loaranfotsy sy ny rehetrarehetra Tsimondrano iny ho avy eo avy any amin'ny eto Antananarivo zany ho avy eo de inona ny ataon'ny HPR de ny HPR rehefa mivory de miezaka mamantatra aloha inona ny feo enonareo indray tany amin'ny fiarahamonina nandritra zay ray volana tsy neonantsika zay ary mizara ihany koa ny HPR n'ilay atao hoe sakafo-tsaina ahafahan'ny HPR rehetrarehetra satria ny HPR tonga ao tsy hoe olona horesena lahatra makasika ny Filomarika Ravalomanana satria matoa ianao manao HPR zany hoe hetsika pro Ravalomanana de olona efa resy lahatra ianao zany fa anao zay ampandanany Filomarika Ravalomanana fa ny mission anay ny zavatra ho atao isaky ny AG tahaka izao na isaky mivory de manome karazana bagage ara-tsaina ho an'ny mpikambana rehetra mba ahafahany mampafantatra indray hoe zao indray ny toromarika vaovao hoentintsika mampandany ny Filomarika Ravalomanana ka ny toromarika amin'ny sabotsy io ny zavatra ezahana ho azavaina de ahoana ny ataontsika makasika ny alabato de manentana ny olona rehetra ao ny efa mpikambana HPR efa tonga hatramin'izay fa misy koa ireo maniry ho mpikambana satria ty adidy ho antandrazana mitindray mitoraka ty tsy vitanay samirery fa tsy maintsy tsika rehetrarehetra no miaraka mikofokofoka miaraka mihetsiketsiky miaraka mikonokony fa mba tonga an'izay ho fahombiazana zay ilay tenin'ny Filomarika Ravalomanana hoe tonga miaraka ho fanombohana fa miasa miaraka ho fahombiazana ka izay eto anivon'ny HPR zany amin'io asabotsy io de izay no loha hevitra ho zarazaraina sy ho voaboasana hoe ahoana ny atao amin'ny alabato de manentana indray izay ny olona rehetrarehetra izay mbola maniry hiditra ihany koa ho mpikambana satria anisan'ny fotoana ihany koa andraisan'ny mpikambana rehetra
dia mitondra CIN sy saritapaka 2 amin'ny 7 eo no fahatongavana. Aiza le toerana? Ao Abelera eo amin'ny QG KMMR ao Abelera moa zany ny fotoana amin'ny asabotsy io dia asabotsy ao 5 aogositra dia amin'ny 7 orana ny fahatongavana amin'ny 10 eo manomboka ny feonatsika dia manentana ny rehetrarehetra ame etomody kely ho an'ny HPR rehetra zay ho avy amin'ny sabotsy na ny tsy ho avy ihany koa satria fotoam-bita moa tsy mahaleo ny sampona dia hoe tsy ny zay hiditra HPR dia ny etomody menantsika rehetra dia izao manontaniana olona ray mahakasika ny fahatsapany ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay ny etomody voalohany. Ahoana ny fahitan'ny olona, ahoana ny fahitan'ny olona zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Anankiray zay. Dia faharoa, inona navalinao azy mahakasika an'izany firotsahany candidature amin'ny filoha Marc Ravalomanana izany. Inona no niresahanao azy mahakasika an'izany satria anaty pré-campagne tsika. Inona no niresahanao azy mahakasika MAP+. Zay ny zany. Dia mino fa samy antanteraka an'izay ataoko hoe tsy tena radio var la maison ohatra manahirana fa andraikitsika mba tsy hoe tonga fotsiny eo tsika dia ivory comme ci comme ça fa araka ny teneniko teo ny HPR amin'ny mahetsika azy hetsika pro Ravalomanana azy dia misy zavatra atao na dia sakafon-tsaina azy fa sakafon-tsaina zao no tena ilana. Lava dia lava fotoana nirahana taminao Andriamatoa Manora Marson ary feno dia feno ihany koa mbola isy vahiny ho raisitsika rehefa avy eo ho raisinay rehefa avy eo fa tsara angamba ny faranana ny fotoana nandalovanao voalohany tsy anatin'ny fandaharana ary hitondranao ihany koa tsy haiko fanentanana sa antsoavy ihany koa izay mety mbola tsy voalaza omeko ray minitra ianao ahafahanao manao an'izay. Tompoko misaotra Ramatoa Clémence Rarnirina. Ny fanentanana ho antsika vahoaka malagasy rehetra dia fotoana ny fifidianana izao. Ary ho anay eto anivon'ny hetsika pro Ravalomanana na HPR dia efa vonona ao anatin'izany tanteraka izahay. Ary manentana ny rehetrarehetra izay mbola mety misalasala fa tsy fotoana ny fisalasalana intsony izao. Nanao zavatra tahaka ity eto anivon'ny hetsika pro Ravalomanana flyers entina nazavazavana mahakasika an'izany hoe filoha Marc Ravalomanana. Entina nazavana ihany koa ny MAP+ na hoe fintina kely zay ho zarainay manomboka amin'ny asabotsy zao. Ilaitsika manana antony ampahafantarana ny fomba ofisialy efa nampahafantatra ny fomba ofisialy ny filoha Marc Ravalomanana fa entintsika midina ifotony mahakasika an'izany hoe candidat filoham-pirenena ny filoha Marc Ravalomanana ary izy ny candidat voalohany teny nanambara tamin'ny fomba ofisialy zany candidat azany ka makahery rehetrarehetra Andriamanitra ny ombatsika. Dia mankasitraka ny fandaharana lasa izao nandray anay teto aminareo mankasitraka Madame Clémence Rarnirina. Ya dia sady mametraka ny veloma ho anao ihany koa Andriamatoa Manora Marson sady mankasitraka anao ny vahiny tato amin'ny fandaharana ampatsiahivina misy laharana moa zany ahafahanareo izay maniry ny Hoeny Belera amin'ny andron'ny asabotsy io na maniry ihany koa ifandray amin'ny HPR dia ny 38 95 494 67 038 95 494 67 no laharana zany ahafahanareo mifandray amin'izy ireo. Zay ny tapany voalohany tamin'ny fandaharantsika andray ny vahiny faharoatsika aoriany ity fanadihadiana manaraka ity. Maimbo ny fako sy tatatra tsetsina ny renivohitra Madagasikara. Toy ity etsy ambadiky ny pavillon Analakely ity efa mandeha ambony fako ny mpandalo. Omaly ariva fomba nisy mpandroaka fako nandalo teto saingy indray mandeha tsy miverina. Ny fako zao io maly zao nalaina dia ray camion ihany ny alainy teo dia zao hatramin'izao mbola tsy alaina. Ny mahatonga an'izay zany eo amin'ilay hoe problème carburant. Mifangaro avokoa eto ny fofopako sy ny fofon'ny rano maloto avokatry ny fahatsetsehana ity lakandrano ity. Mamakivaky tanàna atrelina amin'ny totobaton'ambondrona ny rano maloto lalana goka tsy lazaina intsony. Fantatra raha fanazavana ambava no mendreo mpivarotra teto Manodidina fa hatramin'ny nananganana ny commune Antananarivo renivohitra trano fivarotana eto ambadiky ny pavillon ity nanomboka ny paritaka tahaka izao ny rano maloto. Misy fandraisany amin'ny tsy fandraisandreo mpiasan'ny SM Karama ihany koa ity rano maloto miparitaka ity. Mahatonga an'io rano zany le mideborda avy any ambony any dia tsentsina dia tsisy manao konkoa fa ohatrany
ataony zareo kely fotsiny io kitiany zany fakomaly izy zao nataony teo dia hatramin'izao mbola tsy io tsisy déborde tsisy mpanao io indrindra n'izay koa eo anatin'le karaha mampiasa problème foana isako misy retara foana tsy fahaiza mitantana fitantanana mamofona kolokolo sy kitrano an-trano izany nanjaka tamin'izao fitondrana izao vokany mananolana arabola ny commune ao anatin'io zany eo amin'le problème marabola ny tena problème tsy hoe tsy haiko aloha izay akoatr'izay hoe ao amin'ny ao na miankina ohatr'izay na problème na commune na ao amin'ny tena hoe ACMA fa zay zao mifahalalako azy zany a dia hoe problème marabola ny tena zay zany ny tena olana tahaka izao sisan'ny hafarany renivohitra Madagasikara rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Iandry Rajoelina sy ny ekipany fitantanana tsy misy nainona antenana intsony satria tsy nisy afa-tsy mifampitehana amin'ny lafindrehetra no hita izay no mahatonga mpanao politika maro milaza fa tsy azo mena fahefana intsony Iandry Rajoelina sy ny ekipany raisitsika vetrany ary vahintsika faharoa dia Andriamatoa Jaune Clément na Jaune kely mirabanao mivahiny indray tao anatin'ny fandarana Sailasao faly mirabanareo tamin'ny MPS ary dia misaotra betsaka anareo mifandraisana fandraisana faharoa nga mandroany raha tsy diso ya Jaune kely mivangongo ny fako eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao potika ny lalana manerana fokontany maro Antananarivo amin'izao fotoana ny lohalarana amin'ireo renivohitra maloto indrindra eran-tany raha mijery an'ireo publication ataon'ny ben'ny tanàna ohatrany hoe mandeha daholo ny zavatra rehetrarehetra ianareo mpiasa ve no tsy miasa araka ny tokony ho izy sa inona ny zava-misy ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra ao ny zava-misy ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra aloha zany raha mikasika amin'ny fako voalohany indrindra dia ifanafindra Andriamatoa ben'ny tanàna any amin'ny SMA ny fako fanazana zany dia misy andraikitra mpiasan'ny commune ihany ny fanangonana azy ireny ny fahitana zao maly dia tsisy gasoil ny tomobilin'ny commune ary tsy nandeha nanampy ny SMA na nalafako ary tsy mifako ihany angeny mivangongo fa raha mijery nareo mpanao gazety zay moa ny angatany mba halay fisaro mihitsy le ny akaiky ny lampantanàna ireny fa misy pipi amin'ny sisiny lampantanàna iny izy tsy haiko hoe maninona ny tsy afaka noho le mpiasa tsy nahazo karama ve mety mahatonga an'izay tsy fantatro moa fa dia izay zany vandeny nefa araka ny teninao hoe raha ny tenin'ny ben'ny tanàna dia hoe vita somatsara ireny raha ny tokony ho izy zany hoe tsy nareo mpiasa zany tsy te hiasa na tsy miasa fa olana amin'ny commune mihitsy zany mahatonga tena izy ihany dia asan'ny commune ireny taloha fa efa fantatsika ny dikan'le SMA société privé ny SMA fa tsy mpiasan'ny commune intsony tsy fantatra hoe inona zany mahatonga izy noho le SMA ve tsy mahazo ny vola izay tokony ho anatanterahany asa satria raha nafantatritsika rehetrarehetra dia sika ny grevy niaraka taminay ngeny SMA fa tsatsaka karama no mena azy ary zay nampangina an'le mpiasa raha mifahafantarako azy amin'izao fotoana izao eny aminay aloha ny teneny keny akatso ambopo tena tsy afaka amin'ny fako nilaza ny tompona andraikitra iray teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo tamin'le grevynareo farany teo Jaune kely fa hoe ny tsy fidiran'ny hetra hono no olana fototra mahatonga n'ilay olana arabola eo anivon'ny commune amin'izao fotoana izao mitombona ve izany fanazavana izany aminahy manokana aloha tsy dia tena mitombona izany aty aminahy satria ny antony mahatonga miteny izany dia ohatr'izao hoe raha miteny ny mpitantana hoe tsy fidiran'ny hetra no mahatonga anazy misy projet ingy ao fanaraha-maso no momba ny hetra fa raha ny tena izy dia zao hoe noho ny hetra natao diso tafa ohatra ary io hetra io raha ohatra tena nidejerevantsika amin'izao fotoana izao tsy hita ntsony ny fahamarinana izy io satria ny antony nampiakarina ambony be le izy dia nisy olona nandoa teo alohany iny dia nampidinina kely indray le izy dia nisy nandoa dia raha mbola nitabataba ny voaka dia nampidinina ny amin'ny farany ambany raha andeha hojerevana zany zao ny teti-bolan'ny commune momba ny atao hoe hetra dia tsy maro-pototra ary io le tsony ny syndicat foana manao hoe miantso ny tribunal financier mba hijery akaiky ny resaka volan'ny commune satria tsy manaraka ny tokony ho izy ny rafitra fampidiram-bola raha mifahitana anazy ary farany arorato kely amin'izay resaka hetra zay ny hetra nge raha ny tokony ho izy dia tokony no ao amin'ny DRF na ny directeur ressources financières no mampiditra azy fa raha ny jerevantsika nge amin'izao fotoana izao tsy ao amin'ny commune nge manao contrôle ny hetra fa eny tsara lalàna dia mazava ho azy zany mety izay koa anisany tsy mahafapo ny olona ary aizagagy tsika raha ohatra tsy mampiditra hetra ny olona satria ny antony ny lalana any anahy fotsiny teneniko hoe eo amin'ny lapan'ny tanàna araka le nyteneniko teo misy pipi ahoana moa mampazoto ny olona andoha hetra amin'izany ohatr'izay koa ny lalana andehanana ny lalana andehanana nge raha ataontsika hoe tsy miditra ary ny hetra dia zavatra anankitelo no tiako resahana voalohany ny lalana ve vitantsika tompona andraikitra amin'ny commune nanao azy tsy vita
fangatahana fanampiana avy any amin'ny fanjakany foibe zay ny fanalalana fako ve vitatsika commune urbaine Antananarivo manala azy tsy vita fangatahana fanampiana avy any amin'ny région Analamanga ny karama koa tsy vitatsika commune ny manao anazy tsy fantatro androany fa androany za alohan'ny idirako eto aminareo eto vao maheno manao hoe lasa ny karama virement ny fantanina mipetraka dia manao hoe tena fanaovana tsinotsinona amponina Antananarivo ve raha izay faharoa tena fanaovana tsinotsinona ny mpiasa tanàna Antananarivo ve satria afatra ny anahy manao hoe ho anareo zay mera rehetrarehetra eto Antananarivo iza faly ve ianareo mahita an'izao fanapitehana ny tanàna Antananarivo zao fanapitehana ozy izy ho anareo zay commune tamin'izany fotoana zany zay tompona andraikitra ny fandefasana ny eto hoe PKC tany amin'ny société privée nety ve le politika nataonareo amin'izao fotoana zao satria ny antony dia tsotra kely midina any amin'ny farany ambany ny tanàna Antananarivo tsika milaza fa tsy ampy ny vola fa mampiditra piasa betabe tsika tsy manina nge mampiditra piasa satria ilaina ny olona mba miasa fa zao miasa amin'ny asa tokony hampanaovina azy ve reny olona reny zay zany nyfantany zay zany mahatonga le hoe aizakagy tsika raha tsy mandohetra ny olona satria tsy afapo amin'ny fahadiovany ny tanàna Antananarivo ny mponina eto Antananarivo maro moa reo mpitantana izay mifandimbony tantanana Antananarivo nisy teo PDS nisy teo be ny tanàna voafidim-bahoaka Jaune kely fa tena sambany kosa aloha ngamba nytao mitantarany tanàna Antananarivo ny aina fahalovana tahaka izao iainantsika zao resaka ianao teo société municipale mbola hidirantsika lalindalina rehefa avy eo resaka ianao teo resaka recrutement ohatra hoe fandraisana mpiasa nefa efa zao ny situation misy eo amin'ny tanàna Antananarivo reo ve no isan'ny lesoko sa misy hafa ihany koa mahatonga an'izao zava-misy zao misy antony moa reo zany efa zavatra anankiray tsindry anankiray fa matonry zavatra anankiray miariary de misy tsindry hafa ao inona le tsindry hafa ny tsindry manaraka de hoe mandeha makaiza marina ny volan'ny tanàna Antananarivo zao nanaovana ny digitalisation de hoe afahantsika manao contrôle tsara ny vola miditra satria ny tenenina tamin'izany fotoana zany fa mangalatra zay mpiasa ny commune za moa zany tamin'izany ary anisan'ny iongy anasorana natao amin'ny trésor hoe manotikodina ny volan'ny commune fa tsy fantatro hoe ain-drareo ve makaiza marina moa vola rehefa miditra ny vola nge rehefa tonga avany amin'ny percepteur sy ny régisseur de makany amin'ny banque centrale fa tsy afaka hoe tonga de alefa ao amin'ny trésor ary zay no mahatonga le izy misy zavatra tiako teny hoe anisan'ny zavatra mahatonga n'le izy de reto zao zavatra anankiray sako nareo moa anatin'ny conseil municipal zao ianareo conseil municipal sy ny mpitantana de mifanilika samy milaza fa hoe miteny hono ianareo conseil municipal hoe mpanao risoriso ny mpitantana ny azakazaka ny bon gouvernance ny antsim-panao gazety milaza hoe misy mpanelanelana any ambadika any izy ary le manelanelana sura ve fa mipiasa zany mangalatra an'le izy sa ny conseil municipal ndray ve zany mangalatra an'le izy zany tompo amin'ny fahefana manina ny anaty natsotra dadavy le mangalatra ary de andao aseho atsika hitan'ny olona satria zay ve tsy mampandeha anazy sa itsika ihany sa izy ihany satria ny carte digitale mialatsiny fa lavalava kely ny carte digitale de ohatr'izao hicontrôlena ny isan'ny mpivarotra afahana maka ny abatsena zay ny tena izy ary zay ny rafitra hijeron'le izy tamin'ny voalohany fa ny atsika ny carte digitale akana amin'ny volam-bahoaka hitanareo ny ao amin'ny esplanade am'izao esplanade nanarikely zay nytenenitra zanamaso tamin'izany fotoana zany hoe raha niry volo ary ny lohako izy izy tsy maverina ntsony ny tsena amin'ny esplanade fa ngamba mety naniry volo ngamba lohany any anaty fahasanany raha tsy diso mialatsiny amin'ny fianakaviana satria am'izao misy mandrevy eo amin'ny esplanade de tsy fantatro fa itiako amarinina hoe aiza ny volo na tenatry mandoa volo reo olona reo ho anareo conseil municipal andao mba jereo atso syndicat satria syndicat ko ngeo zay le zay le zavatra tena diso eto Madagasikara manao hoe ny syndicat ngeo tsy natao hiady fa natao hiaro de andao mba jereva atsika hoe makaiza ny vola ny esplanade io am'izao fotoana zao indresaka esplanade io moa Jaune kely fandraisanay ihany teo anivon'ny fididinan'ny tanàna teo anivon'ny fivorian'ny conseil satria nisy fivoriana zay farany teo fa de tsy misy moa zany ny valiteny mazava ary inina tsy valiana moa zany ny mpanolotsaina raha miresaka momba andreny tranga zay hitapoky hitapirenena araka ny teneninao teo ireny ary za de
ombako manana ny teneninao teo mikasika an'le fanehoan-kevitra izay nataon'ny mpitantana teo anivon'ny tsara tantana tokoa teo anivon'ny commune hoe lazaina indray fa misy mpanolo-tsaina manelanelana manao zavatra any ambadibadika any dia ho za tena mombon-kevitra amin'izay mihitsy hoe ampahafantaro hoe iza le olona ary tandremo fotsiny sao mitoroka tsy misy pirofo fa mila ampahafantarina zany zavatra zany amin'ny anarana mangarahary hoe iza ny manao zavatra tsy mety fa tsy hoe ny hita aloha zao dia ny miariary ny tsy fahaizana mitantana zany amin'izao fotoana izao. Ho anao manokana jonina kely mampiasa efa ela nesananao teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, inona no mety vahaolana tokony ho raisina maika zany satria ny tanisy ianao teo na dia inoko raha fa tsy izy rehetra fa mety apahany ihany mikasika ny olana eo anivon'ny tanàna Antananarivo inona ny vahaolana maika tokony ho raisina anarenana ary an'izao zava-misy eo amin'ny commune urbaine Antananarivo izao. Ny vahaolana aloha dia ny mila olona efa nyteneniko teto aminareo hoe mila olona mahay mitantana rehefa te hitondra ny tanàna Antananarivo. Rehefa tsy tena manana fahaizana mitantana ianao na ny leadership dia tsotra kely mahaiza mampiasa ny olona eo akaikinao fa tsy ny fampidirana olona vaovao no vahaolana. Raha izay rehefa tsy mety ny ataon'ny olona eo akaikinao dia akisano fahaiza avela eo. Ohatra ameko anankiray mivory ny tompona andraikitry ny commune any amin'ny sehatra any ambony any momba ny voly io zany hoe tsy ao amintsika tao amin'ny commune zany nivory eniko mantsy le izy tonga ty aminah le message fa magaga hoe nitenen'ny tompona andraikitra amin'ny commune jonina kely efa fa mizany DRS androany zao misy tompona andraikitra olona nianatra manokana momba fampidirana resety taitra androany fa mizany DRS mahay marina ve zany le olona mipetraka ao. Io olona io nefa tsy efa tsy nitantana momba vola ntsony miverina kely any le resaka hoe aveo teneniko valiko tsara le izy miresaka am'le hoe kolikoly le na ny conseil municipal na mpitantana zao iza ny tompona andraikitra amin'ireny trano joro be da be ameko ohatra fotsiny eny amin'ny faritra misy anahy manana sary ahako tsy haiko hoe tiako mba hampianarinareo conseil municipal anay mpiasa hoe raha misy trano tsy ara-dalàna eo ka mandalo hoe nareo tompona andraikitra ara-panjakana tompona andraikitra ny commune miandry fitoriana ve vao jerena io trano io sa ve io namanareo io trano io dia ekena ny zavatra nataony zay le aferan'le pompe ny jonina kely zay satria tonga teny aminay ny bon gouvernance naka n'io pompe io ary eo amin'io pompe io misy trano tsy ara-dalàna mitsangana vita ihany ny trano eo ambony tatatra ny trano inona ny nataon'ny commune satria ve namanareo ao amin'ny commune naman'le bon gouvernance ve io dia tsy kitihany dia zay le teny nazo anao hoe tsisy mitory ve fa maninona fangamotra fa le tompona ndraiky mbola miandry tory eny izy anay amiko trano ray zay. Faharoa mbola nahita ka ohatra zay anankiray ihany fa tompona andraikitra mifokotany no miteny manao hoe efa nandehany amin'ny lampantanàna zay any amin'ny porte zao porte amin'ny bon gouvernance antonon'ny olona io ao le trano zao aseho hoe iza ny tena mpanao risirisy ianareo nareo conseil municipal ve sa ny syndicat autonome ve sa ny mpitantana ve iza amintsika ny tsy mampandehana Antananarivo. Tsotra kely ny vahaolana tsotra kely dia zao Yesoa zay tsy mahay za eto miteny androany mamoaka an'izao vavy zao satria filambaniny le izy mivory any amin'ny finance ve anao dia jonina kely ny tononinao tonga ty amiko angely afatra fa zao teneniko raha mahay mitantana ny directeur ressources financières ny commune tsy tara nyvanitsaika karaha manay ny volana io ary fanambarana ny ataoko androany tsy manao sommation ohatra ny teotsony zahay amin'ny volana io fa rehefa tsy tonga amin'ny vanitsainky ny karama 30 tonga ny grevy misaotra amin'ny préfet satria niraisy ny taratasinay nandeha fazanay taratasy monsieur le maire nampitandrina ny hoe igrevy zay amsety zao nangataka trano amin'ny président conseil municipal zay hoe anaovana grevy olomendrika fa tsy olona jalambota araka le fomba fiteny anay zao enonay androany fa mivoaka ny karama ho anareo mpiasa rehetrarehetra mivoaka zany ny karama laza ny karama fa mbola tsy mivoaka fa ny mivoaka amintsika dia zao ao amin'ny comptetsika ny karama zany alohan'ny alatsinay zao raha tsy mbola tonga ao amin'ny comptetsika io karama io na dia afa niteny tamiko ary ny tompona andraikitra voalohany mandefa n'io karama io any ananiny any dia zao
noveriny amin'ny lamitsika sao raha kely fotsiny hoe dikany teniko zany na hoe raha hoe te handrosotsika de zao esory zay olona tsy mahavita ny andraikitra surtout ianareo conseil municipal mety mahana droit zany raha hitanareo tsy mahavita manao tatitra aminareo ve ny ressources directeur ressources financières raha tsy manao izy de antanio ary de tokony hiala izy raha ohatra ka tsy mahavita mampiditra ny vola ary raha kely fotsiny satria mety tsy ho tanteraka zany ny grève netretina atao amin'ny sety raha mivoaka raha tonga ara-dalàna ny karama ny dikan'izay tsy makany ny mpiasa raha tonga ara-dalàna ny karama fa zao kosa amin'ny volana o rehefa tsy tonga vaintsainky ny karama de tonga de migrève tsika ny 30 o na ny alatsinainy aoriana amin'ny vaintsainky tsy misy resaka taratasy tsony fa ho andefasaka taratasy indray reto olona de nandefasana reto hoe raha mbola tsy tanteraka indray le vaintsainky o zay fandraisan'ny mpiasa-panjakana vola de migrève tsika faharoa ny mpiasa ny syndicat autonome de la commune urbaine Antananarivo de manamafy ihany koa ny fitakinana ataon'ny syndicat ny ministère finance et budget satria ao amin'ny commune nge zara raha misy arivo eo sisa ny intégré ny fonctionnaire zao tsy mivoaka tsony numéro matricule ny dikan'izany de zao amafisinay syndicat autonome ny tolona zay ataon'ny mpiasa ministère finance et budget ka rehefa afaka 30 andro ka tsy mamoaka fanambarana ny fitondrana fohy be amoaka ny intégration io sy ameny demande na chevalier de l'ordre national sy ny rehetrarehetra zay nangatahanay sy amoana ny avancement ampiasan'ny commune de manaraka mibaiko ny syndicat ministère finance et budget ny syndicat autonome de la commune urbaine Antananarivo satria tolona ho an'ny mpiasa io ary io etsoko anareo mpiasa rehetrarehetra na ECD nareo na contractuel nareo ianareo mbola tsy mahazo matricule amin'ny alatsinainy aorinany 30 aorinany 25 o raha tsy mivoaka io karaha io de eo tsika mahita azy resaka anao teo hoe tsy maintsy grève raha ohatra ka tsy tanteraka indray ny amin'ny volana o raha fijery azy aloha jona kely ohatra tsy mampotsina n'le mpitantana le resaka grève satria reny ary nareo fampiresaka teny erana teny dela ozy izy vitentsika malagasy ny hoe tsy ho tarany amin'ity volana jolay ity fa dia tsy maintsy raiky amin'ny 30 jolay farafatarany fa mbola tara ihany le izy mbola hozay ve ny tena vahaolana aomby manoloana n'izao zava-misy iainanareo mpiasa izao za aloha zany de miteny fa tsy jalamboto averiko foana mantsy ny teny ary iny hoanay rehetrarehetra sy zay mibiaziko malahelo an'iny raha Madagasikara satria tsy olona anankiray any tiana ny olona mibiaziko ta Madagasikara de izay le tsy jalamboto zay no mahatonga anay manao ny procédure ara-dalàna foana rehefa misy zavatra atao fa zao kosa raha mifahitako azy zay no mahatonga amiteny hoe Andriamatoa be ny tanàna na esory le directeur ressources financières raha ohatra tsy hahavitany karama aloha amin'ny 25 satria sûr fa na io olona io tsy mahavita ny azany na ianao marina ny tena mampiseho an'le toetsainao zay teneninao tsy tiako averina eto amin'ity ainao manjery ity satria tsy de mendrika le izy de hitantsika eo fa mifantatra aloha matahotra ianareo mona vita mitady vola tao anatin'ny 24 heures ianareo syndicat moa miresaka andrarany commune amin'ny ankapobeny any tsika nitondra rahateny amin'ny fitsarana ianareo syndicat autonome mikasika an'ity resaka société municipale eo anivon'ny tanàna Antananarivo ity ao anatin'izany resaka SMGD asana nahoana jona kely ny toy ny raharaha iny akoatran'izay manoloana indrindra ihany koa an'ity olana misesisesy satria efa ambolana maro zao ianareo no miaina an'ity resaka fahatarana karama ity efa ambolana maro tsy tenenako hoe amataona ny mponina Antananarivo no niaina nyty tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitantana ity ianareo ve fa mba nanao tatitra tany amin'ny rafitra tanatohatra eny anivon'ny fanjakana mampafantatra mikasika an'io zava-misy io akoatra ny préfet moa zany zay efa nitononanao teo zao misaotra anao na mba tsy an'izay ny tena marina de zao ny syndicat mantsy any dia nanao fitoriana marina mikasika ny société municipale ny SMGD zany fa zao tsy haiko hoe hitanareo fitsarana ve mitombona vely ayahan'ny syndicat hoe tsy ho alohany karamanay tsony io commune io raha io no mipetraka eo de zay no mahatonga anay miantso hoe aiza ny tribunal financier
aiza anareo de sanatrivy hoe tsy maintsy hanao fitoriana koa eny amin'ny tribunal financier nefa nareo efa nandefasanay taratasy copie mikasika ny USMGT io hoe tsy mety io amin'ny fitantanam-bolam-panjakana so mantsika ny zavatra tiako tenenina zay mantsy niafatro tamin'ny maly tany amin'ny récoro maly manao hoe raha ohatra re tompoko fa mety io raiso le vola de hitantsika ny toy ataovy raisiny trésor de hitantsika ny toy raha mety io fa rehefa tsy mety io de maninona nomena vana lava be ary reo tokely le tenyle olona tao amin'ny knapsa tamin'ny maly tao amin'ny hainao manjery ny teny manao hoe ny commune ihany no mahalo vola ara-dalàna trosa ara-dalàna zafady re madama fona aminao fa ny commune urbaine Antananarivo raha mitrosa vola de tokony zao ny fitsipika amin'ny fe raha mitrosa vola amin'ny anaran'ny commune amin'ny ben'ny tanàna de tokony ampidirinao amin'ny trésor public aloha vola move misy taratasy nampidirana an'le 11 milliards atao amin'ny trésor public raha tsisy fa milaza indray ianao fa hoe ny commune malotrosa nivoaka vao amin'ny trésor public avy mifandavana trosa zay ny tsoko mafy eto mahitsy miantso tena miantso anareo ao amin'ny tribunal financier manao hoe mba jereo fa tsy mandeha amin'ny laony ny fitantanam-bola mampiasa ny commune urbaine fitantanam-bola ny commune urbaine Antananarivo satria ay ve zany afaka mitrosa zany ny tompona ohatra zany ataontsika mialatsiny hoe za zany zao ataontsika hoe be ny tanànany Tsilazaina de afaka mitrosatry amin'ny knapsa de tsy alefako any amin'ny trésor fa tonga de ataoko aty antranonay de ananganako société kely ao amin'ny commune Tsilazaina de raha vaveo ateriko any amin'ny knapsa indray volan'le Tsilazaina zany hoe raha misy fournisseur maka entana zany manatitra entana ao amin'ny commune tsy mila mandalo contrôle financier tsy mila mandalo iny passation de marché fa tonga de afaka avidina fotsiny any ananany le tomobile na le entana de tonga de entina mody de aveo afaka aterina fotsiny rehefa tapitra ary mandahanao amin'ny volana mars zay ho ange sisa le izy de zao izy ary no andrain'le tomobile zany raha ohatra ka tsy nandalo tany amin'ny trésor no fitenana azy fanontaniana tsara fipetraka zay apetraka ao zay namana jorona kely akoatran'izay mandeha ihany no fotoanantsika tiako resahana kely mikasika ny momba ny mpiasa ihany ao anatin'ity resadresakitsika ty be de be mipiasa mitaraina efa ndrasantsika teto any tamin'ny fandalovanao voalohany fa mbola amitoy le resaka antso zay satria raha ny henonay aloha raha nisy reny tsy fandraisana karaha mara-potoana reny de nisy mpiasa avy any amin'ny boriboritany sasany nanatevin-darana anareo tao amin'ny lapa satria taonareo nanao letsika de reanay fa hoe nisy indray le fandraisana anaran'le mpiasa zany hoe misy foana zany le fampitahorana sy ny fampiororona mbola averiko ihany le fanontaniana napetraka sy namana lilita aminao tamin'iny fotoana iny hoe jona kely ve tsy matahotra satria ianao ihany ko efa nanambara teto fa tsy resahako izy ianao le vava nataon'ny mpitantana ny tanàna be ny tanàna taminao fa naizana zany nambaranao teto ihany ko hoe ny mpitantana de laza mazava fa tsy maharesy azy raha resaka fampitoriana eny anivon'ny fitsarana marina zay ny teny zay tokoa izy hoe le anakay tsy tiako averina le teny satria tenen'ny fikambanana misy ana aiza averina ny teny efa maloto président fa mba farafaratsy ny teny zay mendrika resahana rehefa miteny any amin'ny plateau mba ahafahan'ny olona mitsara anao satria ianao mpanabe manaiky an'izay fa retina azoko averina voalohany aloha ny teny marina izy hoe tsy maharisatra reny fitsarana tsy fantatra hoe zay ve mahatonga an'le fitsarana mbola tsy mivoaka ny audience juska hatramin'ny androany heritaona amity volantiny nanaterana ny taratasy fitoriana ohatr'izay koa ny any amin'ny bianco za zany te hiantso amin'ny bianco hoe mba tsy revaingana fa zao ny ahitanareo ny tsy fandehanan'ny fitantanana ara-dalàna sy mifanodikotonana ny volam-panjakana faharoa mikasika an'le mpiasa mikasika ny mpiasa aleo fantatry nareo mpampiasa fa ny zavatra natao tamin'ny 10 juillet tsy grevy fa ny be ny tanàna no ny teny endraso ao tokotany ao ka rehefa miteny izy hoe endraso ao tokotany ao de manao animation anao miandry eo raha ny teny izy adiny ray no fotoana fa lasa adiny roa lasa amroa sasany voaraisina dia zay raha miala eo anao de rava ny tolona ataonao olona anankiray nandefa taratasy aty aminay mikasika ny famindra-toerana nisy moa zany le hoe chef de division zay nampidinina seka lefa mpamafalalana rehefa raikitra ny gidragidra tany ambadika tany de niverina zao ny any avatra ho anareo directeur ho anareo taly rehetrarehetra tolona ho an'ny mpiasa ny atao eto fa tsisy grevina tsy lambody akory
ka noho izany mieritreretra ihany ianareo satria ianareo nge misy tahijanona hiasa ao aminay e ka sao dio sahiranareo a am'le fihetsika atao ohatra tsy azo atao e maka sary olona ao mandalo amin'ny birao-mpanjakany birao-mpanjakany io fa tsy birao anao ka rehefa miditra ao le olona miresaka aminao nidiran'ny président syndicat ao amin'ny birao an'le olona anankiray zay nge manentana ny olona andeha grevy fa lasa hoe alaina sary tsy haiko hoe fahefana vaizany akanao sary olona zany le toera matahory efa maheno zay efa maheno madame Clémence maheno mihitsy hoe mitandremy anao président fa mety hisy aka eny amin'ny arabe eny de za moa efa namaly ary efa vonona am'izany nitretsaky ray manontolo hoe tsy maninona alay vo ary fa hitatsika ny toy eny fa zao tsy mbola nanompa olona zany jaune kely zany tsy mbola nanaratsy enizanizy zany fa zava-marina de tsotra ihany hoe io misy tsy mety ty misy vola alaina any tsy tokony ho izy manana hatramin'ny resi zahay nakana amin'ny bloc ofana bloc sanitaire zay tsy azo atao manao resi misy cachet blé fa tokony cachet rouge ary tokony quittance mandalo tany amin'ny trésor public no andraisana ny volam-panjakana nefa mbola nisy zany zavatra zany tsy haiko hoe izany tsy ara-dalàna mankasitraka anao be deaibe John Clément nitondra an'izay fanehoan-kevitra be deaibe tato anatin'ny fandaharana izay mikasika indrindra fitantanana ny tanàna amin'ny ankapobeny mikasika ihany koa ny zava-misy iainanareo mpiasa ao anatin'izany tanàna-Antananarivo izay izay hitondrana ny fankahirezana ihany koa hoe tsy andan'izay ary dia amafisina ny zavatra nambaranao amampanolotsaina no iresahako eto ny amin'ny hoe tena mila jereny io zava-misy eo anivon'ny tanàna-Antananarivo io ary izahay mpanolotsaina moa zany dia tsy mitsahatra ny manao antsoavy sy misitona lakiloso manoloana n'izao zavatra misy rehefa tsinjo tokoa izy io na manajorona kely efa hatramin'ny herintaona tokoa nefa nisy an'ireny hetsika maro samihafa izay tsy iverenako eto intsony nentina ny sariana ny sain'ny mpitondra fanjakana sain'ny mponina Antananarivo mikasika an'io zava-misy io fa dia io moa izy io tonga amin'io tranga izay iainantsika io ary eto ihany koa dia miraisaka kely momba n'ilay resaka mpanolotsaina teo io moa sonjiray loasa tsy loazan'izay mamarara ary na zahay mpanolotsaina ary dia efa misy efa atao hoe fanehoana amin'ny apahibe maso ataon'ireo tompona andraikitra anivon'ny commune mikasika hoe misy mpanolotsaina manao an'izao zao ny tenako moa dia tsy antenaiko fa miombokevitra amiko na manalilia tsy miraitsy kombakomba amin'ny zavatra ratsy sy ny zavatra mamoehatra tahaka izany fa dia manamafy foana ny hoe ny teny ny talemy sahana ny fitsaratantana hoe misy mpanolotsaina manao an'izao zao dia tsara ampahafantarina aleo ampahafantarina ho fatabahoaka aleo hivoaka amin'ny marina rehetrarehetra na ny ataon'ny mpanatanteraka io na ny ataon'ny mpanolotsaina io na ny ataon'ny rehetrarehetra izay ambara fa mety manao zavatra tsy mety satria zany no atao hoe tantandalàna zany ao anatin'izay mankasitraka be deaibe anao dia meko ny teny farany ianao jaune kely ny teny farany dia misaotra betsaka anareo satria ny tena marina aloha zany dia efa fandresena ho an'ny mpiasan'ny commune ny nafahana mitety stension ohatra zao tsy moramora no manenjika mpanao gazety ohatra zao ary isaorana anao koa amin'ny conseil municipal anao satria nisy ny fifanapitsika menada isany avy mba hampifantarana ny zava-misy sy ny zavatra tena marina misy eto amin'ny tanàna-Antananarivo tsika moa tsy voandroany niona fa fatrany amin'ny RTA tsika niona dia faly tamin'ny maly tonga tao aminay ny RTA maly nanady ady zaka miverina ny RTA ny farany manaitra fotsiny dia zao hoe tsy mba hitanay misy ainao manjera anankitelo zay tsy mba hitanay mihitsy manontany hoe amindra ve tompoko surtout ny ainao manjera mpanjakana mety ve zao fiainana eto Antananarivo zao dia makasitraka makatelo ho anareo mpiasa Antananarivo efa laza zany ny virement araka ny afatra ny menanandro hoany sao alohan'ny akaraka zao manantena zany fa tsy dia hisy indray le grevitsika fa ho alefa eo ihany ny toy ihany saotra tompolany dia makasitraka ny John Clément vahiny tato anatin'ny fandarana virina fo zay fisaorana izay makasitraka sika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tamin'ny ity alina ity efa lava dia lava ny fotoana ny rahantsika apetrako avy hatrany ny veloma finaritra samy io tahin'Andriamanitra amin'ny alarobia indray tsika mihoneto makasitraka ny faly teo amin'ny lafiny teknika veloma tompoko